miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Matio 5:2-4. Eto amin'izao tontolo izao toy ny vahiny sy mpivahiny ihany isika, mandalo fotsiny isika eto amin'ity tontolo izay misy antsika ity, fa ny tena fiainantsika dia any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ary satria tsika mbola tsy any an-danitra fa mbola eto ambon'ity tany ity, dia maro ny fandrika sy fitaka izay avelatry ny devoly mba hampanalavitra antsika an'Andriamanitra, mba hahatonga antsika tsy hiambina, hahatonga antsika tsy hifantoka ao amin'Andriamanitra, koa mila mitandrina isika. Noho izany dia ilaina ny miambina sy mivavaka mandrakariva raha lasa anam-pafy-malala. Ny fanahy dia mety ihany, io leo amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ny nofo malemy. Ka raha tsy mitandrina isika, raha tsy miambina isika, dia ho mora resy ny fankapanahy tratra ny velam-pandrika izay avelatry ny devoly. I Jesosy Kristy mihitsy no nanome ity fampitandremana ity ho fiarovana aiza ianao, ho fiarovana anao amin'ny fomba manokana. Ny mitranga tao Getsemane dia mampiseho fa na dia ny mpianatra aza dia resy tory ka tsy nivavaka araka ny tokony ho izy. Toy izany koa isika ankehitriny, maro ny tsy miambina, maro ny tsy mifantoka ao amin'Andriamanitra, maro ny taredretra, ka mety ho very hery isika, mety hanalavitra an'Andriamanitra isika. Koa izany no ampianaran'ny Tompo amintsika an'ity hoe aoka tsika hiambina ka hivavaka. Izay olona manetry tena, izay olona manetry tena, olona mivavaka ary tsy mitoky amin'ny tenany fa miankina tanteraka amin'Andriamanitra, dia hahazo fahasoavana. Ho tsara fiambina zany olona izany, ary anana hery andresy ny fankapanahy sy ahita ny fiarovan'Andriamanitra velona. Izany zany no anisany lesotra sarobidy ao anatin'izy ity, avero kely, izay olona manetry tena, mivavaka marina, ary tsy mitoky amin'ny herin'ny tenany fa miankina tanteraka amin'Andriamanitra, dia azo fahasoavana sy hery andresy ny fankapanahy sy ahita ny fiarovan'Andriamanitra. Mila miambina sy mivavaka mandrakariva ny kristiana, indrindra izao sy anao. Maro ny fandrika sy fitaka izay avelatry Satana manodidina antsika, ary mila mitandrina amin'izany isika. Malemy ny nofo ka mila fanampian'Andriamanitra isika, tsy handeha amin'ny herin'ny tenantsika fa hiankina tanteraka amin'Andriamanitra. Ny tsy fiambenana ara-panahy dia mitondra fianjerana. Rehefa tsy miambina ara-panahy isika dia lasa mety ho lavo isika, mety hanjera isika, ary lasa tafiditra ao anatin'ny valan'ny devoly. Ny fanetretena ihany koa sy ny fiankinana amin'Andriamanitra no loharano kely lehibe hahatonga antsika ho ao amin'ny Kristy, ho tsara fiarovana. Ny fandresena ara-panahy dia tsy avy amin'ny herintsika izany, fa avy amin'ny fiambenana sy ny vavaka. Koa zava-dehibe izany, ary tena tokony ataontsika isan'andro izany fiambenana izany, ao anatin'ny mivavaka, mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra. Izay mitoetra akaiky an'Andriamanitra dia ho voaharo amin'ny fankapanahy, sy ny loza mananotany. Aza matory ara-panahy, aza matoky ny herin'ny tena, fa aoka hatoky tanteraka ny herin'Andriamanitra, ary izany fitokintsika ny herin'Andriamanitra izany no hahatonga antsika hifikitra tanteraka amin'Andriamanitra. Anio, miantso anao ny Tompo, manomboka anio, aoka ianao, aoka isika hiambina sy hivavaka bebe kokoa, mba hazo hery handresy sy toetra ho matoky amin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Misy manantena fa azonao ny lesona tamin'ity anio ity, ho tonga zava-misy ao amin'ny fiainanao anie zany, mba tonga anao ahita fity amin'Andriamanitra, ho voaro amin'ny ratsy. Andao tsika hivavaka. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao no ny teninao, satria tsapanay fa tonga tamin'ny fotoana tsara indrindra izany teny izany. Meteza raha eo, hamindra fo ary hamela ny elokay, satria misy fotoana izahay
dia manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, tsy miambina, tsy mivavaka. Koa ankehitriny dia mampianatra anay ianao fa mila miambina izahay satria tsy kely lalana ny ratsy. Mila miambina izay, mila mivavaka izay, ary mila mitoky tanteraka anao izay, ary tsy atoko ny tenanay fa atoko ny herinao, ary izany fitokianay ny herinao zany Jesosy Kristy no hanampy anay ho amin'ny famonjena sy ny fanafotana. Mitahi manokana ny tokantrano tsirairay avy, ianao ny hameno bango ny tokantrano tsirairay avy, ianao ny hitantana sy hamany olana ao amin'ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka ity fandaharana ity. Aoka hiseho ny tokantrano misy anay, ny voninahitro sy ny fahatsaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no noana sy angatana ny vavaka. Amen.